eny ary riavana rehetrarehetra nivoaka malagasy rehetra manerany nosy ary indrindra fa manerany Madagasikara. Tonga eto mo izahay am'izao fotoana zao eto ampitampo tanàna Antananarivo. Izahay avy any amin'ny distriktan'ny Mananaravaratra. Nisy olo tenenay milaza eto moa dia Andriamatoa Roberto Carlos ny anarako. Ka izahay tonga eto dia amin'ny alahelo-posy amin'ny fahatafitohinana lehibe no atongavanay eto amin'ny tampo tanàna Antananarivo satria naheno ny situation zava-misy nitranga teto amin'ny tampo tanàna Antananarivo. Tsy hoe izahay akory no tena mahavita ary tsy hoe izahay koa no tena matanjaka fa hanao zay farany vitanay izahay hanao tolona amin'ny faran'izay ezaka vitanay izahay amin'ity Madagasikara antsika ity. Maromaro anisa izahay tonga eto amin'ny tampo tanàna Antananarivo handeha hitolona ho an'izany ady misy eto anatrehantsika malagasy amin'izao fotoana izao. Ka ny izahay moa zany efa naheno Antsoavo zay nataony Andriamatoa Marc Tatandraza zay miara-miombona antoka aminay eto fa hitolona ho an'ny firenena. Ary ao ihany koa moa ireo député telo amby fitopolo zay mitolona ho an'ny firenena iarantsika mahita amin'izao fotoana izao ka izahay dia andeha hanampy tosika an'ireo député miisa telo amby fitopolo eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ka noho izany mampiomana ho antsika rehetra malagasy ary mampiomana ihany koa ianao Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina fa ny atongavanay eto tsy andeha hilalao akory fa andeha hiady ary handeha hanonga-panjakana, andeha hanao coup d'état ary raha tsy manaiky hiongana de handeha hanao antery izahay raha tsy ala moramora Andriamatoa Hery de tsy maintsy hanaovanay antery ary tsy maintsy anay haonganay amin'ny fomba mantsiravina mihitsy na de hiafara amin'inona de hiafara amin'inona azy fa ny atongavanay eto de efa tena hoe amin'ny sabatra lehibe ary tena fa amin'ny hery sy tanjaka lehibe amin'ny fonay rehetra mihitsy eny fa na de tapatenda na de maty aza noho ny tanindrazana zany de tsy hampaninana akory fa izahay tonga eto efa be dia be zay ka mampiomana anareo ekipany HVM mihitsy ny tiana resahana. Ka izahay amin'izao fotoana zao tena efa tena amin'ny arme tena avec commando mihitsy izahay tena hanao zay fomba hanafahana an'ity Madagasikara ity ho any amin'ny fanavaozana, ho any amin'ny fanavotana any tanindrazana ihany. Zay zany tantanjona anay ao tanatin'ity fahatongavanay eto Antananarivo an-tampon tanàna renivohitra amin'izao fotoana izao ka misaotra antsika rehetra izay maheno izao hafatra zao de